Fifaliana mandrakariva trano ny arabanantsika mpanaraka ny pejy zava-manahirany vehivavy atao anatin'izao fotoam-pialatsasatry ny mpianatra izao moa dia miezaka miala sasatra kotsika amin'ny fanarahana fampianarana soratra masina sy fizarana maso eto amin'ny pejy ka ao anatin'izany fotoam-pialatsasatra izany koa no ampatsiahivana antsika vehivavy malagasy indrindra indrindra ny tokony karakarantsika ny tenantsika voalohany, karakaraina voalohany indrindra ny vatantsika. Ao anatin'ny vatana salama hoy izay fomba fiteny mahazatra izay no misy ny saina tomady, ao no misy ny fotony sy milamina, ao koa no afaka hitanao fiainam-panahy mitombo sy velona. Ka tsy azo tsinotsinoavana ny fikarakarana ny vatana. Ny fikarakarana ny vatana araka ny video voalohany fikarakarana vatana nataontsika teto hotely Andaniana Volabe, Masonjoany, Argile 500 ariary ampy anao anatin'ny 2 volana no nampianariko voalohany teto. Androany indray zavatra tena mahomby amiko no ampianariko sy zaraiko eto fa tsy teoria fotsiny dia fomba tsotra kely ho antsika kamo mampiasa vatana indrindra indrindra nefa be kibo be ohatranà rehefa avy niteraka no mba omeko astuce kely 5 minitra fotsiny. Nataonao indroa isan'andro, nataonao indray isan'andro, nataonao ny anahy moa zany tsisy tena régularité fa rehefa tafafo maraina dia mba ataoko maraina, rehefa atoandro iny mahita 5 minitra dia ataoko amin'ny atoandro, alohan'ny hatory iny za mahita anazy dia mba ataoko fa za zany isan'ilay olona tena taranaka anay mihitsy izy io zahay manana tantinina be kibo be isan'ireo hoe rehefa avy miteraka antsika vehivavy dia tsy miverina toy ilay kibo fisaka kely mahafinaritra taloha iny dia mieritreritra antsika efa io izy io misy zavatra tsotra kely nandramako dia mbola tsy nihena tsara aloha ilay kiboko satria tsy araka isan'andro ilay izy fa ataoko indraindray dia mba misy vokany kely dia tiako zaraina amintsika vehivavy indrindra kamo mampiasa vatana nefa te hanena kibo 5 minitra fotsiny. Hitako tamin'ny YouTube izy ity dia ilay party roa tsotra kely fotsiny no haiko sy ataoko dia izay fotsiny no zaraiko amintsika androany raha vetivety ara dia andramo fa tena nahomby tamiko dia inoko fa ahomby koa. Tsy misy fitaovana ilaina, ity lamba kely ity fotsiny ataoko eto ambany eto hitaboako fa tsy voatery mila an'izany koa ary anao rehefa ao an-trano ao fa raha ny tokony izy fotsiny izany atao amin'ny toerana plat ilay izy fa tsy hoe ambonina fandriana mihezigezina na amin'ny toerana mikodongondongona dia arao ary ny fanaovana azy. Voalohany matory miatsilany be ohatr'izao fotsiny izany ianao atao mahitsy tsara ny loha, mahitsy tsara amin'ny vatana iny dia alaina ilay tongotra anankiray ity atao eto ambonin'ny tongotra anankiray ity fotsiny dia miaina mampiditra rivotra amin'ny orona dia avoaka amin'ny vava ilay rivotra rehefa eo ezahana avoaka daholo izay henonao misy rivotra rehetrarehetra any anaty kibo hatraty anatin'ny hatraty tena foanana tanteraka mihitsy izany ilay rivotra. Ampidirina amin'ny orona dia avoaka amin'ny vava. Ataonao indimy na impolo izy amin'ity tongotra ilany ity dia rehefa avy eo avadika amin'izay atao vao manao an'izay position izay dia efa henonao hoe misy hena be kibo izany tena hoe ohatran'ny hoe en position maha-plat vitany indrindra izany dia atomboka amin'ilay tongotra ilany indimy na impolo na izay fotoana vitanao io zany tsy zavatra hoe tsy mety izao fa izay fotoana anananao ohatrana manokana indimy eo fotsiny vitako amin'ny ilany dia indimy amin'ny ilany dia miditra amin'ilay faharoa antsika eo zay koa ao ary andramantsika aloha ilay voalohany.
fotsiny tsisy farobe dia ataonao indray ilay tonga ilany a dia mitovy ihany ilay zavatra atao tena ataovy mihitsy izay mahalany ny rivotra rehefa anaty vatanao any rehefa ilay mamoaka rivotra amin'ny vava mampiditra rivotra amin'ny orona dia mamoaka rivotra amin'ny vava indimy na izay tianao fa minimum izany mba izay ny tapany voalohany a. Ny tapany faharoa somary sarotsarotra zao moa zany dia tena tsy tena mahavitan'izy ity misy ny akamaroan'ny fotoana fa mba miezaka mila le kibo ahena zany a hoe atao mihena mikolefoka fotsiny ihany le izy fa atao matanjatanjaka tsy nampitomino zany le kibo rehefa avy mihena dia tsotra kely ny direktiva fa sarotra be ny manao anazy. Ndao ary andrahoantsika indray izay faharoa mitovy ihany le position voalohany a matory tena mahitsy tsara mihitsy ilay ohatran'le nataoko teo a dia aforitra zany le tomboky mba hanamora ny fomba ampiakarana azy a dia ampiakarina ohatran'izao dia miezaka mitazona an'io eo anao amin'izay fotoana farany ela tratranao a dia miaina ohatran'le miaina teo ihany mampiditra rivotra amin'ny orona mamoaka kely. Ndao any andramantsika e. Aza vazivaziana fa raha vao ampitana 2 minitra amin'io a izay indray ary ny masikazoka atolotra tsotra kely a azontsika vehivavy atao tsara na isan'andro na matetika isan'andro na amin'izay fotoana kely ananantsika fa ho antsika izay be kibo tanay a dia manampy manena kibo tsy mila effort tsy mila dépense tsy mila fotoana lava be tsy mila toerana hoe spécial fa izay anaovanao anazy. Dia mba zarao ao amin'ny commentaire indray ara hoe inona ny mba fitezam-batana fikarakarana tena ataonao mandritra n'izao fotoam-pialatsasatry ny mpianatra izao satria zava-dehibe ho antsika vehivavy malagasy indrindra ny mianatra tsy misy mampianatra antsika manao an'izany fa ny ampianarana antsika mikarakara tokantrano mikarakara zaza mikarakara vady fa tsy mba ampianarana antsika ny mikarakara ny tenantsika io indrindra io vatantsika io.